aoka hiaraka mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo misaotranao zahay fa fitiavana tsy hainay lazaina no nanekenao hiditra amin'ny lalan'ny hazo fijaliana ka tsy mba nandosiranao zay fahoviana rehetra tsy maintsy nentinao hatramin'ny fahafatesana, nefa koa tsy amelanao anay hangozohozo na hatahotra eo anatrehan'ny firanirany vangin'ny fahavalo, fa hanomezanao toky anay hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako nomeko anareo. De ampio zahay mba ho velona amin'izany fiadananao zany, na dia mamely anay isan'andro ny devoly fahavalonay. Ampio zahay tsy handositra izay fampahoriana fa hiatrika izany amin'ny fiadananao. Rehefa nay masonao mivavaky izahay mba ianao ilay mpampahery anay no hampahatanjaka anay hanaovanay ny asanao araka ny sitraponao, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny teny faneva amin'izao fanokafana ny taom-pianaran'izao ry havana dia nalaina avy eo amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona toko 420 andininy 230 dia. Fa na dia efa nivakina tamintsika teo dia iverenantsika vakina ny Jaona toko 420 andininy 720 ka hatramin'ny 230. Toy izao mivaky amin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo, efa renareo fa zaho milaza taminareo hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ny ray aho, fa ny ray lehibe no zaho. Ary ankehitriny nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba inoanareo. Rehefa tonga tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andriny izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona atao amin'io izy. Fa mba ho fantatry izao tontolo izao fa tiako ny ray, ary arak'izay namidiany ray azy dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika hiala eto, mitsangana andeha isika hiala eto. Reray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mitsangana andeha isika hiala eto. Rehefa nandray ny programa ho an'ity fotoam-panokafana ofisialy ny taom-pianarana ity aho, ka nahazo io teny faneva io hoe mitsangana isika hiala eto. Dia nisy zavatra maro tonga tao an-dohako. Ny anankiray voalohany dia nanao hoe mitsangana andao andositra izay mety ho endrika fahoriana sy fampijaliana hita aty amin'ny SDPL.
tonga ho an-tsaina vetrany matsy ny hoe sahirana ny mpianatra, sahirana koa ny mpampianatra, ka atao samy te ilaza hoe tsy tamana eto izahay. Kanefa fantatra vetrany fa diso zany, satria na iza tafapetraka sy tafapetra eto, na ho mpianatra na ho mpampianatra, dia sy noho ny antony hafa afatsy ny fiantsoana masina izay noraisina tao amin'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ny zavatra anankiray tonga tao an-tsaina koa dia ny hoe eo anoloany zany fahasairanana samihafa izay atrehina izany, dia tonga koa ny filazana eto hoe andeha isika hiala eto. To milaza fa tapa-kevitra ary milaza fa avononana fa nao manahoana herin'izay fangejana mety misema misy amin'izany fahasairanana materialy izany, dia tsy hanaiky hogejain'izany fa hitsangana tokoa no ny herin'ilay fiantsoana masina ka handresy izany. Ireo rehetra nefa dia azo lazaina fa tsy izay venty ny hafatra ambarin'izao tenin'Andriamanitra ho antsika izao. Mitsangana andeha isika hiala eto hoy Jesosy. Ao amin'ny vanim-potoan'ny fanaovam-belona ny fampiresahan'i Jesosy amin'ny mpianatra no hitenenany izany. Ao anatin'ny vanim-potoana sarotra, satria hita matanjaka sy mahery vaika tokoa ny fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra izay te handrava tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra izay arovina, ary hita ho vanim-potoana sarotra fa masika dia masika tokoa ny fahavalo, ka Jesosy Kristy ilay mpanjaka no tiany horavana voalohany mba horavana koa ny fanjakana izay tariny. Io dia lazaina mazava tsara amin'ny andininy fahatelopolo ka hoy izy avy ny andrian'izao tontolo izao, avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Misy fampidirana hery sy fahefana te handrava ny fanjakan'Andriamanitra tokoa manodidina. Kanjo amin'izany dia asehon'i Jesosy fa tsy izany no manana ny hery sy ny fahefana, fa akoatry ny mahavanimpotoana sarotra azy, mampasiaka ny fahavalo, mampirangirangy ny vangy ny fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra, te hitelina na handrava tokoa ny fanjakan'Andriamanitra, dia ampahafantarin'i Jesosy ny mpianatra fa na tsy mampiseho vangy aza ny fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra dia efa voalamina rahatelo, fa tsy maintsy hizotra ny lalany azo fijaliany ny zanak'olona mba ahatanterahany ny sitrapony ray, ary tsy inona izany fa izay ahazahoana mamonjy ny mpanota, izay ahazahoana mamonjy ny tsy mino ho tonga ny finoana maro. Fa na amin'izay fahasiahan'ny fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra, na amin'izay fahavononan'i Jesosy hitorobata hanaraka ny lalany hazo fijaliana, hidirany amin'ny fahafatesany mba ahazoana manolotra fiainana, dia tsy maintsy hampihohoro ny mpianatra tokoa izany, tsy maintsy hampivaranotsana ny mpianatra tokoa izany.
ary eo natrehan'izany toe-javatra manahirana izany dia hoy Jesosy, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no meko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Eo anatrehan'ny fahasarotana mavesatra tokoa dia manolotra fiadanana Jesosy. Ka na fahoriam-po, fahorian-tsaina, fahoriana ara-piainana materialy fotsiny zao dia hoy Jesosy amin'ny mpianatra, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no meko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao, ny fanomezana zay omeko anareo. Ity dia tena fampaherezana lehibe fa na iza na iza miatika fahasarotana mafy tokoa, na aiza no isehoan'izany fahasarotana mafy indrindra izany, dia izao no toky izay omeny Jesosy, ny fiadanako no omeko anareo. Na vokatry zay fisarahana satria tsy maintsy handalo ny lalan'ny azo fijaliana Jesosy, na zay vokatry ny hery ny fahavalo tiandrava ny fanjakan'Andriamanitra, dia hoy Jesosy, ny fiadanako no omeko anareo. Izao no tsy maintsy hotsiriana indrindra amin'izany. Tsy amin'ny olona izay ray petsapetra ny devoly ka toa mahita filaminana sy fiadanana ao no anononany Jesosy izany fiadanana izany. Tsy amin'ny olona izay mahatsiaro fa manana ny ampy ka tsy misy ilanina inona iza na iza no anononana izany fiadanana izany. Fa izao indrindra ho an'izay rehetra mahatsiaro fa tafiditra ny fahamperena lalina izy, na ara-tsaina, na ara-pana, na ara-materialy, dia amin'izany indrindra no itenenan Jesosy hoe ny fiadanako no omeko ho anareo. Ity dia fanomezany toky lehibe ho an'izay rehetra mahatsiaro fa mandroso ny dia ka tsy maintsy mifanena amin'ny fahavalo masina izy, mandroso ny dia ka tsy azo tazonina amin'izay mety manahirana rehetra manodidina azy ao izy, fa amin'izay ariarian'ny fahasarotana rehetra na inona zany na veza zany, dia hoy Jesosy, ny fiadanako no omeko anareo. Toky lehibe zany ka ambaran'i Jesosy mazava fa na izy tena na ny mpanaraby azy dia tsy mba mandositra izany fahoriana izany velively. Diso tanteraka araka izany ny fieveran'ny olona maro ka milaza hoe andeha mba ho isan'izay miditra am-piangonana, andeha mba ho isan'izay mpanompon'Andriamanitra, handositra ka hiala amin'izay fahoriana mety manjo ahy. Ity dia mampahatsiaro ahy ny tenin'ilay rangahy anankiray niresaka amiko vao tsy ela. Mahita ny fanonjany rano ny fahasarotam-piainana eto amin'izao tontolo izao izy, dia hoy izy niresaka amiko, ny fidiranao pastora zao no bizinesy tsara indrindra. Nahoana ianao no mitenin'izany? Ka hitako izy fa milamina anareo. Zay nahary fijerina azy, tena mety ho izy amin'izao no manao pastora. Dia hoe raha hitady izay fahafahaponao amin'ny fahasaranana manjoanao ihany, dia tena diso lalana tanteraka, diso lalana tanteraka. Fa izao indrindra no lazainy Jesosy, tsy mandositra izay mety hoentika fampahoriana sy fampijaliana isika,
na manao zany fa mitsangana sy manatrika fainy ho mpandresy fa io Jesosy ino avy ny andriany zao tontolo izao nefa tsy manana na inona na ino atao amiko izy tena tsy manana herina fahefana na be kely aza ay amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay tariny Jesosy ny fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra kanefa tsy nihandositra izany fahavalo izany no antony izay arahantsika amin'ny Jesosy no antony izay ampoantsika amin'ny Jesosy fa ny fitiavany izay lehibe sy tsy azo ozongozona fa lafa Paolina ihany dia Jesosy tena nilaza arak'izay ambarany epistily ho an'ny Hebreo fa izy mitondra fanjakana tsy azo ampiororoina ka na fahavalo iza tsy manana herina fahefana hampiororo any Jesosy sy ny fanjakana ary zany manomezana toky izay rehetra miaradia amin'ny Jesosy fa miaraka amin'ilay manana ny hery sy ny fahefana rehetra izy ity dia efa nambarako tamin'ny toroteny izay nataoko tany Karamanazy tamin'ny fotoana izay niantrehana fahasarotana tena mafy teo amin'ny fiainanay amin'izay joroana tokoa ho pastora ka tsy manaiky hozongozoniny dia hoy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray nampahery ahy Président fantatra fa mafy ny ABC-nao fa aza mandeha irery misy tia tanteraka ao amin'ny Jesosy ity no sara zay atoroko sy ambarako anao miditra ao anaty barika be anankiray ianao ka raha mipetraka ianao dia tsy misy mitsangana oloanao azy ka zay atoraka anao dia amin'ny barika ihany no midofotra ary tsy ho tafiditra any aminao zany fa raha mitsangana ianao dia ny lohanao zay mitsangana ho kendren'ny fahavalo ka ho foaty avetrany ianao hery lehibe izay ambaran'i Jesosy eto fa izy ilay mandresy ny fahavalo rehetra dia miantoka koa ny fandresenao io dia azo antoka tantera ka raha miteny Jesosy hoe mitsangana andehantsika ialeto dia tsy fandosirana ny fahavalo izany tsy fandosirana ny fampijaliana izany fa fanatrehana felo izany rehetra izany ary fahavononana tanteraka amin'izay hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra anankiray amin'ireo telitelo sarobidy ampianarin'ny dokotera Martin Luther ny ny teolojiana dia izay iaretany ny fahoriana ka tsy ny fahoriana izay foronina sy tadiavy fa ny fatsika ny tsimona ny kanota izay azerazera ny mpivoly sy ny mpiaradianina rehetra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra tsy azo amitsirana io zany kanefa hoy Jesosy mitsangana andeha isika hiala eto sy fandosirana ny hery ny fahavalo sy ny fahefan'ny fahavalo zany zay efa resin'i Jesosy raha teo fa mbola amin'ity telo fanaovana ty any amin'ny toko fahaenina folo andininy faraka amin'ny telopolo koa no itenenan'i Jesosy hoe aty amin'izay tontolo izao no ahitanareo fahoriana kanefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao io no fampandresena lehibe io no fampanantenana lehibe izay ambarany ten'Andriamanitra kanefa hoy izy mitsangana andeha isika iareto tsy nihandositra ny herin'ny fahavalo fa ny hiroso antsitrapo hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ny hiroso tsy mitahitra hanao sy alavorary ny sitrapon'Andriamanitra teny faneva raisina
amty taom-pianarana vaovao ty 9 7 ho an'ny seminera eto amin'ny voko mitsangana andeha isika hiala eto tsy handositra aza mety ho endriky ny fahoriana samihafa ately fa fahatapahakevitra tsy misy feteta fa avononana tsy misy feteta fa hanatanteraka tokoa ny sitrapon'ilay miantso sy ny fity izany dia atao amin'ny fitiavana sy ny fanoavana andehasika hiala eto amin'izay azahoana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay azahoana mankato izay lazain'Andriamanitra sy ambaran'Andriamanitra fa amin'izay lazain'Andriamanitra sy ambaran'Andriamanitra indrindra dia ity izay azahoana izay rehetra mino famelan-keloka sy fiainana mandrakizay fa tsy azo ofenina koa no hoe sitrapon'Andriamanitra ilazana izao teny izy hoe mitsangana andeha isika hialeto sy ny hanolotra sy izara famelan-keloka ihany fa izay hananana ny fiainana tsara lavitra sy any an-danitra fotsiny fa na dia eto amin'izao fiainana izao azy mitsangana andeha isika hialeto sy fanosirana fahavalo fa fanolora-tena feno hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo fiainatsika manontolo voninahitra ny eo an'Andriamanitra izanaka ary fanay masina izay atramitaro indrindra ako ao mandrakizay amen sangana akareso vita aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanay masina amen izany afat'Andriamanitra zay